mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Aly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity. Manasanao anakizahatra amin'ny farany mialohan'izany nefa dia vavakizay. Ry Tompo Andriamanitra io mbola velompisaoranao izay efa mbola nomenao izao fotoana manokana izao fa nay mianatra sy mandinga ny teninao. Mangataka aminao izay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy. Ary koa mba tsy ho very foana ny fotoana tahaka izao fa mba hahafahanay mifandray bebe kokoa aminao hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe niarana tsangany ka niarana petrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Niarana tsangany ka niarana petrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Hoy ny Efesianina 2:4. F'Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika. Amin'ny alalan'ireto voateny roa ireto dia ilay hoe fa Andriamanitra no ialan'ny Paoly amin'ny fanoritsoritany mampalahelo ny fiainan-dratsy ny fiainan-dasan'ny Efesianina zany ho amin'ny zava-misy feno fanantenana izay mampiavaka ny fiainan'izy ireo amin'ny mahampino azy. Amin'ny fomba ahoana moa zany no ananampino anjara amin'ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty sy ny fiakarana any an-danitra ary ny fisandrantana ary roviana moa izany no mitsanga. Raha izay ny fanontaniana mipetraka, mety efa nametraka an'izay ny fanontaniana izay ihany koa ianao. Efa hitantsika fa i Kristy no mamonto ny taratasy ho an'ny Efesianina izay manasongadina ny firaisan-kinan'ny mpino amin'ny Kristy. Manazava io hevitra io manko i Paoly ao amin'ny bokin'ny Efesianina 2:2 ka andian-teny telo no ampiasaina nehoany mazava n'ilay fahamarinana mahagaga hoe vokatry ny nataon'Andriamanitra dia mandray anjara amin'ny ireo tranga lehibe ny tantaran'ny fanavotana izay mifantoka amin'i Jesosy ilay Mesia ny mpino. Voalohany dia hoe velona niaraka tamin'i Kristy. Faharoa niarana tsangana. Fahatelo niarana petraka any an-danitra ao amin'i Kristy ny mpino. Izany hoe miaraka amin'i Kristy eo amin'ny seza fiandrianan'izao tontolo izao ny mpino. Miaraka sandratra amin'i Jesosy izy ireo. Mila miverina ao amin'ny Efesianina 2:1-7 isika raha te hahafantatra ny herin'ny fanambaran'i Paoly ka ahatsia ihany koa fa resin'i Kristy tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiakarany ho any an-danitra ary ny fanandratana azy ny herin'ny ratsy rehetra izay nanjaka tamin'ny fiainan'ny mpino teo aloha. Tamin'izany no nanafoanana tanteraka ny fahefan'ireo hery ireo na dia mbola miasa eo amin'ny fiainan'olombelona sy mitady hamela azy ihany aza ireo hery ireo. Mivadika ny toe-javatra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Niova ihany koa ny zava-misy, tsy mijery fotsiny ireo tranga ireo ny mpino fa mandray anjara manokana tao anatin'izany mihitsy. Mananjo hiala amin'ny fanapahan-demon'i isika ho an'ny fiainana be dia be ara-panahy izay omeny Kristy atsika. Ary afaka miala tanteraka amin'ny fanagejan-demon'i tanteraka ihany koa. Ary maimaim-poana izay ny vaovao mahafaly fa maimaim-poana nanomezan'i Kristy azy an'izany. Izy izay le efa nahazo ny fandresena dia manome antsika ny fandresena amin'ny fahafenoana, ny fandresena izay efa azony.
izy lefa naharesy ny herin'ny ratsy, rehefa manome ny fandresena amintsika dia maharesy ny herin'ny ratsy ihany koa isika. Ny any angatahan'ny tompo amintsika dia nokafatsika ny varavaran'ny fontsika mba hidirana, ny tokantranontsika mba ho tokantrano hianjakany sy ny fiadanany, mba hahafahany manome ny hery rehetra fa tsika miady amin'ny ratsy. Dia ianao ane ho tsilovy ny fanahy masona tokoa mba hahafahanao manantanteraka an'izany sy mandray an'i Kristy ao amin'ny tontolo izay misy ianao. Amen. Ray ny masina tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Mangataka aminao izay tompo mba hiady ho anay tokoa ary mitoera mandrakariva anivon'ny tokantranonay, ka ny asan'ny ratsy izay mitady handrava sy handringana any dia roasina amin'ny anaranao fa aoka ny fiadananao sy ny fandresenao no eo aminay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.